Raha fangalarana varira indray tany vangaindra amin'ny tany. Ndadatoany sy mpampianatra ihany no niketrika hivarotra ilay zazavarira ary sivlahy voasambotra tao anatiny izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny halatra varira no tena iomparantsika ato anatiny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mahanoro jiolahy iray no maty no tifirin'ny tompotrano izay notafiany. Nitrangana fanafiana amin'ny tampiadina tao amin'ny fokontany Ambalakininina, komina Ambonivohitry ny Mahanoro tamin'ny andro ny 4 aogositra 2024 tokony tamin'ny 2 ora maraina. Jiolahy misa efatra samy ny sarotava ary mitondra basy no nanafika ny tokantrano ny mpandraharaha iray raha ny loharano vaovao voaray avy any an-toerana trano. Niezaka ny antsovonjy sy nampitandrina ny tompotrano. Tsy nihemitra nefa ireo mpanafika fa tifitra no navalin'izy ireo. Namaly tifitra kosa ny tompotrano ka lavo teo ny hoewa ny iray tamin'ireo jiolahy. Tavatsoka kosa ireo jiolahy izay telo ambiny ka mbola mitohy ny fikarohana azy ireo ary ifeo ampelatana mitandro ny filaminana ny raharaha ary mitohy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olona izay tavatsoka tao anatin'ity fanafiana amin'ny tampiadina ity hatrany. Midika izany fa tena mbola manjaka araka izany ireo tavatsoka jiolahy izay manafika sy mangalatra ary mandroba ifananan'olona amin'izao ankehitriny izao na dia efa miezaka manao entso-zavatra azy mitandro ny filaminana izay miezaka mamongotra azy ireny hatramin'ny fakany. Antsirabe faharoa indray zaza misa 4 no namoy ny ainy no neretina kotrotro. Misa 4 no namoy ny ainy vokatry neretina kotrotro tao amin'ny fokontany Antsongombato, komina Ambohitsimanova, distriktiny Antsirabe faharoa araky ny fanazavana avy amin'ny zandary sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Araky ny fizahana nataon'ny mpitsabo dia aretina kotrotro no nahafaty azy ireo. Mbola misy zaza 3 hafa izay marary amin'izao fotoana izao manaraka fitsaboana ao amin'ny CSB1 Antsongombato raha loharano-baovao voaray avy any an-toerana trano. Ka noho izany dia araho-maso tsara ny zaza mba tsy ho fatiny izay aretina kotrotro izay. Ale misoroka toy izay mitsabo. Disadisa an-tokantrano tena nosy zato indray lehilahy iray no maty novonoan'ny vadiny izay tovolahy vao 20 taona. Ity maty novonoan'ny vadiny tamin'ny disadisa-tokantrano tamin'iny herinandro lasa iny tena nosy zato tena. Voalaza fa novelesiny tamin'ny mpanjakaben'ny tany izy io ary nahantony teo amin'ny tohatra. Namonjy asany toy ny mahazatra ity tovolahy ity ny maraina. Rehefa niverina nodiziny ny atoandro nisy ny famalina teo amin'izy mivady. Nitatra ao an-tranon'izy ireo nefa nizandriny saingy niroahan'ilay vehivavy. Voalasa sahabo ny 2 minitra teo nefa ny ilay zandriny dia ny fianakaviana nidina tampoka no nahita ity tovolahy ity izay miantona teo amin'ny tohatra. Efa nitananam-ponja moa ilaina vandoza ary miakatra fitsarana moa izy taorian'izay fanadihadiana izay natao azy zay. Midika izany fa vokatry ny hatezerana izay tsy voafehy sy ny disadisa andavanandro izay tsy mety milamina no nahatonga an'izao famonoan'olona izay nataon'ity vehivavy ity tamin'ny vadiny ity. Raha fakanan-keriny zazavarira indray tany Betroka. Voasambotra ihany koa Imara na Isolazay izay nanafina an'ireo mpakan-keriny. Nitoy ny fikarohana any momba n'ilay raha fakanan-keriny sy ny famonoana zaza manana toe-tena varira tao amin'ny fokontany Amposaky any amin'ny komina ny Ambanivohitry ny Ivahona, distrikany Betroka ny 4 Mey 2024 lasa teo iny. Tao amin'ny komina Ambanivohitry Anambinda, distrikany Betroka tamin'ny 5 aogositra 2024 lasa teo iny tokony tamin'ny 4 ora maraina Imara na Isolazay izay chef de village teo Anambinda ihany ny tenany. Nandritra ny famotorana nilaza ny tenany fa tao an-trano no niafenan'ny Sambiahy izay isan'ireo olona fototra niketrika ny fakanan-keriny ilay zaza manana toe-tena varira. Efa voasambotra koa moa ity farany. Nandritra ny fisafana ny trano fonenany Mara nahitana sy nahatratrarana diplôma ary taratasy maro samihafa izay mifandraika amin'ny Sambiahy tao aminy ankoatra ny finday Android izay nampiasainy ity farany nandritra ny asa ratsy izay nataony. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana mahakasika ity raha ity. Ao anatin'izay fakana varira izay niseho tany Vangaindrano. Dadatoa sy mpampianatra no niketrika ny varotra ilay zazavarira ary sivlahy no voasambotra. Nahazo ango-baovao amin'ireo tompon'andraikitra izay misahana ny renseignements généraux ny filoha Randrianirina Mikaela fa misy olona roa tonga ao Andrenivohitra mitady deba hividy zazavarira. Taorian'ny velam-pandrika izay natao dia voasambotra ireo olona roa ireo
ary nentin'ireo ekipa faharoa eo anivon'ny mpiambina manokana ny filohan'ny fanavozana nidina tany Vangaindrano. Rehefa tonga tany an-toerana, nampiasaina ireto olona roa ireto hiantso ireo olona hafa izay mitazona an'io zazavarira io. Tratra ny vela-patrika tamin'izany indray ny lehilahy efatra izay efa vonona haka ny vola. Noraisi-potsiny reto farany ary nasaina nanondro ny trano izay notazomana ilay zaza. Nidina tany amin'ilay trano voatondro ao amin'ny fokontany Andranomavo, distrikan'ny Vangaindrano, ireto mpiambina manokana ny filoha ireto ary tratra tao amin'izany trano izany ilay zaza mbola velona soamantsara. Teo voafantatra fa ndatatoan'io zazavarira io ihany sady mpampianatra ao amin'ny CG Vangaindrano no atidohan'ny ketrika hivarotra io zazavarira io. Efa nalaina sary mialoha io zaza io mba haseho izay deba mitady zazavarira ho vidina. Misa 7 moa ireo jolahy izay voasambotra amin'ity raha ity ary mbola mitohy fanadihadina any an-toerana any mahakasika an'ireo rehetra izay voasarikotra ao anatin'ity tambazotra fivarotana an-jazavarira ity any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa tena mahamay ny tanàna ary midika ihany koa izany fa tena efa tsy misy intsony ny olona azo tokisana ao anatin'izany rehetra izany satria nandadatoa aza dia mahavita hivarotra anao raha toa ka mety hazahony volabe anao amin'izao fiainana efa sarotra ao Madagasikara sy ny krizy mafy sy lalina izay ianany voaka malagasy zao hanika tafananao foana ny rehetra ao anatin' izany rehetra izany. Mazava araka izany fa tena mbola manjaka ity tambazotra izay mpangalatra sy mpivarotra ary ny mpividy varira ity amin'izao ankehitriny izao. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'izy ity inona marina no tena ilan'izy ireo an'izay varira izay. Tena ilay fanaovana pacte tokoa ve no ilan'izy ireo izay olona manana toy tena varira zay indrindra fa ny masony sy ny rahan'izy ireny no tena ilain'ireo ampanao ratsy ao anatin'ny izany rehetra izany. Ary ho an'ireo tratra tokony efa tsy asaina amin'ny sarotava intsony zany ireo tratra ireo mba ahafantarany be sy ny maro azy eny anivon'ny fiarahamonina eny na dia mifanipaka amin'ny tokony ho izy aza izany rehetra izany. Eo ihany koa ny famerenana izay hoe peine de mort dia tokony ajoro izy io sy apetraka mba hisorohana an'izay famonoan'ny olona sy fakanan-keriny izay tena fatsirariny amin'izao fotoana izao fa zary raha ataon'ireo izay tsy matatody tadiavam-bola izany ny fakanan-keriny zanak'olona ao anatin'izao rehetra izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny like ny video antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka diam-barasoa.